andray anjara ao anatin'iny hetsika iny dia ny hetsika sommet international de la prédication textuelle ny OpenFlex tombony lehibe ho azy ireo ny fafahana mandray anjara ao anatin'izy ity araka izao fanazavana manaraka izao. Tsy natao an'ny orinasa ihany ny logiciel de gestion ny OpenFlex fa afaka ampiasain'ny fiangonana ihany koa. Ny logiciel OpenFlex dia tsy natao an'ny orinasa irery ihany, eny fa natao hoe orinasa kelikely sy lehibe na hoe orinasa lehibe ihany arany tena fantatsika hoe mampiasa logiciel informatique satria zareo mety hoe tsy hitany ahoana anaovana azy, mety hoe Excel ny ataony dia nefa misy ny OpenFlex manamora ny asany. Izy koa io nefa dia afaka ampiasaina ohatra hoe nampitondra fiangonana na ireo association rehetra dia afaka mampiasa anazy. Ny OpenFlex moa dia mpiara-miombonantoka amin'ny hetsika sommet international de la prédication textuelle. Ny OpenFlex nefa logiciel anankiray afaka ampiasain'ny fiangonana anankiray ihany koa zany hoe ao zany ohatra ny fiangonana anankiray makony ao zany hoe fijerena drakitra, fijerena ny hoe izany afaka tena manao adidy tsy manao adidy mihitsy ihany koa zany hoe afaka ampiasain'ny fiangonana anankiray zany izy io ahafahana manaramaso an'ilay mpivoaka ahafahana ihany koa izy io mijery manao resaka comptabilité satria manao logiciel na comptabilité ny OpenFlex dia manamora fiasan'ilay fiangonana zany hoe sady lasa mangarahara ny vola miditra sy mivoaka amin'ilay fiangonana anankiray. Hatreto dia fiangonana iray eto amintsika no mampiasa izany logiciel de gestion izany fa heverina kosa fa amin'ny hetsika izay ho tanterana ny 10 hatramin'ny 13 ny volana oktobra io no ampafantarina misy kokoa azy io.